Finaritra mitafa sy mihaona amintsika indray amin'izao fandarina izany malaza izao. Asa loza inona loatra mahazo an'ity malagasy ity sy Madagasikara fa isan'andro dia tsy maintsy andrenesana vaovao ratsy, vaovao manahirana ary vaovao mamparikoditra ny fiainan'ny malagasy ankehitriny. Tsy ny hoe ny fanafihan-dahalo ihany na fanafihan-jolahy, tsy hoe ny kidnapping ihany na izay mety ho endrika fandrobana eto sy eroa sy fandorana fananan'olona na fandrobana fananan'olona no azo lazaina fa vaovao mampihorokoditra sy manahirana izay raisina isan'andro isan'andro ho an'ny mpamatsy vaovao sy ny mpanara-baovao ho an'ny fiainan'ny firenena. Ny gazety mpiseho isan'andro iray dia namoaka fa misy fahatratrarana volamena 7.1 kilao teny amin'ny manodidina ny seranam-piaramanidina Ivato ka trano fisakafoanana iray no nahitana an'izany. Io gazety mpiseho isan'andro ihany no nanamarina tamin'ny loharanom-baovaon'izy ireo fa nogiazana eny anivon'ny zandarmeria izany volamena izany. Fa ankoatran'izay, mbola gazety mpiseho isan'andro iray ihany ny namoaka tamin'ny vaovao izay navoakan'izy ireo fa andalam-pahampoteana, bankoropotra, fahity ny orinasa malagasy izay misehatra eo amin'ny tontolon'ny habakabaka izany dia ny ADEMA sy ny ACM. Ireo orinasa roa ireo dia samy misehatra eo amin'ny tontolon'ny habakabaka avokoa ary anisany manodina izany sehatry ny habakabaka izany raha ho amin'ny fitaterana ankoatran'ireo dia ny Air Madagascar, ny Sofitrans, ny tontolon'ny ASECNA. Tsika sy resaka tsony mahakasika an'inona ny Air Madagascar izay niofo Madagascar Airlines dia ady-hevitra betsaka ny momba izany amin'izao fotoana izao ary tsy mety vita na tsy mety efa. Fa voaingana no naharay vaovao isika fa mieritreritra ny hanambana hanao fitokonana na grevy ny eo anivon'ny ASECNA. Ny tontolon'ny habakabaka avokoa izany rehetrarehetra izany ary tapa-bolana lasa izay dia nitondra ny ady-hevitra teo anatrehan'ny raharaha gazety sy raharahan'ny haino aman-jery rehetra mahakasika ny fiainan'izy ireo manokana eo amin'ny tontolon'ny orinasa ny Sofitrans. Ny Sofitrans dia orinasa izay mifamatotra tanteraka amin'ny Air Madagascar ka mandray andraikitra amin'ny tontolon'ny varotra anivon'ny ladoan'ny habakabaka ary mandray andraikitra ihany koa amin'ny tontolon'ny fikarakarana ny sakafo izay mifamezivezy ivelany sy anatin'ny fiaramanidina. Raha tsorina dia hoe ny tontolon'ny sehatra n'habakabaka amin'ny alalana izay asa fitaterana izay mihitsy no miapotika tanteraka amin'izao fotoana izao. Mba tsy ilazany an'ilay hoe efa zary, efa tsy ananany malagasy antoka intsony ny hatafarana azy raha ohatra ka ireo loharanom-baovao samihafa ireo no resahintsika. Ny fanondranana harena tsokosoko mivoaka ao amin'ny seranam-piaramanidina moa dia zary efa isan'andro ny andrenesana izany ary androany isika araka ny tadim-baovao an-gazety mpiseho isan'andro io dia nambarantsika fa misy volamena 7.1 kilao indray tonga eo anatin'ny latabatry ny ady-hevitry ny raharaha eo anivon'ny seranam-piaramanidina. Dia inona foana ary izany no mba azo antenaina n'ity Madagasikara ity? Azo antoka ve fa misy mpitondra tena manao ny asany eto ka mitsinjo izany malagasy izany? Ary raha ohatra ka mirehaka ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa tompon-daka ny indostria ary amin'ny fananana viana sy amin'ny fananana amin'izay fahaizana manarina firenena izay ka mametraka zava-dehibe ny tontolon'ny indostria, izany hoe fananganana orinasa izany, dia variana sy talanjona ihany isika ny amin'ny tena fahamarinana izany ady-hevitra izany raha toa ka ohatran'izao no mahazo ny orinasa izay mba hany reharehan'ny malagasy. Ny Airmad, ny Sofitrans, ny ADEMA, ny ACM, ny ASECNA. Ny minisitra moa dia milaza fa noho ny tsy fandrotrahana ireo anjara vola amin'ny hetra izay tokony honalohany Madagascar Airlines mankaty amin'ny ADEMA sy ny ACM no fototra mety hatotongana izany orinasa roa izany. Efa betsaka ny ady-hevitra izay niresahantsika ny amin'ny hoe betsaka ireo orinasa malagasy izay efa potika ankehitriny. Kroma, ny Sekrenina, ny Knapsa, ny tontolon'ny fitaterana amin'ny sambo na ny SMMC, ireo orinasa maro be samihafa
zay manao ny asa madinika sy misehatra eo amin'ny tontolo ny asa amin'ny akapobeany zay tsy miankina amin'ny fanjakana. Ireny anefa dia mamelona ny toe-karena satria misy hetra miditra amin'ireny orinasa ireny, saingy tsy hita tsakany sy andavany izay fidiran'izany hetra izany, fa rehefa mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tahaka ny ohatran'ny hoe anara-tsy very sisa fa orinasa tsy mihodina, tsy mitondra famokarana ho an'ny fiainan'ny firenena. Anjara ny vahoaka malagasy no misaina ary tsy takona fenina ny amin'ny hoe tsy mahomby tsy mahay mitantana ny fitondrana ankehitriny. Kanefa moa izy ireo dia mbola mirehabeny ihany ny amin'ny hoe tena manao ezaka ary tsy matory andro aman'alina, kanefa raha vokatra ratsy ohatran'izao no tsy hatorizana andro aman'alina dia mba tokony hamperitreritra ny rehetra ihany fa efa vokatra hafa mihitsy angambany no tsy hatoriana andro aman'alina. Dia samy manaraka amin'ny fivoaran'ny vaovao ho an'ny ADEMA sy ny ACM isika. Iaino vaovaon'ny ASECNA ihany koa ary ahita ny zava-misy eo anivon'ny Sofitrans sy itony raha mbola mena izay nigazana itony, ary no avin'ny Air Madagascar niofo ho Madagascar Airlines. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.